Rasy Rapoto. Atolotry ny Orange. Zasineny. Tantaram-tony nosoratany Ravorombato Ololanto Aromamy. Ho velomin'ny Christophe Rabearmanana. Miaraka amin'ny Lozy Ravialsoa, Sofaniry, Sara Randriambolany Arivo, Nanja. Mandray feo. Mamy Arvony. Mandrindra ra teknika. Aro. Mana tontosa. Nanja Razafindrakoto. Ay, marary neny. Marary. Ay. Fa maninona raha tsy mandany andro sery mikikika ianao e? Manena mafy efa kaketo ny zazakely. Manena ao Tena tsy fitako tsony neny. Reraka. Ny aina angony ny herinao manontolo anaka. Ny herinao manontolo mihitsy sisa no ilaina fa ny zazakely koa efa miady mafy e. Fa velomana no ilaina zao fa tsy fahafatezana. Neny. Isany tena tianao. Sasady. Tsy mbola ansika anaka. Fa raha ny mehery anao fa maliko an'izany dia tsy misy fokina reo mianaka. Komengavy ianao omeo hery farany avy aminao ny zaza. Zanakao io, aina avy aminao. Tasono mafy fiarany tanako neny. Ao mba tasono mafy. Manisa telo dia manena mafy ianao anaka. Isa, roa, telo, kely sisa. Ai, okizay. Aza manena fa efa mipotra ny lohany. Mafatifaty kely izany. Vavikely ny zanakao. Jereo ty zanakao e. Fa ianao vianaka dala. Zanakao ngety e. Iza no atao anarany? Sy tiany neny antsoina azy. Metaolo. Reraka be ndry izany ary bako fa be dia be nga ny fianarana natao tany. Ohatra n'isan'andro ihany fa za mihitsy nohatra ny tsy salamalama zanatra bebe. Tsy salama hoana anaka? Aiza marary ianao? Mipetraha aloha e. Ndry fa todiny ianao tsara indray ho anaka e. Fa misy inona? Fa hono azy bebe? Ahoan'izay anaka? Mba toan'iza loatra ho azy ny neniko izany e. Ohatra ny tsy mba mandre mahakasika azy amin'ny bebe mihitsy mantsy ako. Izany vianaka ny makarary ianao? Izany ny makarary ny lohanao? Nen'ny ankizy namako rehetra izao ry bebe raha mahita ny zanany marary dia mikiropaka. Mitaintaina mety hitomany mihitsy aza. Fa ny amba aiza? Tsy mahafapo anao nga fikarakarako anao? Tsy niteny an'izany kosa nge ahy e. Fa milaza izay mba atao tsy haiko fotsiny. Maka sara tsy hanany ao anatin'ny tokantrano misy neny mahazatra mantsy ry bebe dia zaza tsy anatrehandray. Fa ny ahy kosa dia mifanohatra amin'izany. Ka ninona amin'ny fiainana ary ny tena tianao fantatra e? Momba azy rehetra mihitsy e. Ny anarany aza nge ka mbola tsy nilazain'ny bebe tamiko mihitsy e. Fa efa maty anga izy ry bebe. Atao trano koatra ny tsy mba mahita sary izany mihitsy sana feno bebe feniko ahoana koa anaka. Anga vao tantaraiko amin'ny tantarany. Miendriny aloha tena ianao. Raha mijery fitaratra izany ianao dia tsara hoe tahaka anao mihitsy ny reninao. Ny anarany ny aina ny fihetsoko azy. Ny aina? Mba tsara kosa izany anaran'izanyko. Tsy mba hoe bako.
Ndao aloha sakafo avariana tentsika mianaka e. Epimpiry moa laza tamin'dry fahaza mandefa fisainana lava toy ondry akarary andringa io e ary isy fiatraikany amin'ny fianarana rehetra mahagaga kely voalohany any anarandry izany fa mba mateza ery rehefa tonana sy atsona fa anavy kibako mahasosotra na mandre azy azy dia izany ve mahalasa ny saindry tahakany anarana izany bako izany nge ka anaran'olo malaza tao anaty tantara e bako pitsongodia ohatra mba hifanandren'izany tantara izany koa ndry dia manao be filazo mbola tsy nandre tokoa fa ny fomba filazan'olona n'izany tantara izany a dia tena mahery fo zany bako pitsongodia izany maninona moa raha tady ampisika izany tantara izany dia iaraha-miaina tsy mahaliana azy zany kia tiako fotsiny miaino ny anarako dia izay efa manana fotoana dia ovaiko ny anarako dia indrina ataoko vavolombelona amin'izany za medaladala kiry bako a mbola tsy endrikoa nga le ira hoe Luiza moianao c'hai takariva nandalo teto toalo kamiserana ny fiverenany manao hoe bako 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 tsara ngeky izany e ka na tsara indry takin'inona ary izany anarako izany rehefa tsy tiako dia tsy tiako sotro izao fotsiny ohatry ny anaran'olona taolo be izany ka izy ary nitsindrian'ny fanazy e mba manomeza ohatra maromaro afahantsika misafidy mbola voandinika tsara kiza mahasosotra mihitsy ny fanesoan'ny ankizy ary rehefa miantso ny mpampianatra bako bako amin'izay miara-ny vanidika izy menakafo mialina ndriky izy fa ndriko tsy mba manana anarana azy atao izy hoe bakobakoro mba mihezaka ifa efa manao izay tratry rehetra ampiome andrina fa dia tena tsy misokatra mihitsy nyzany fondry izany fa misy iny e inona ny tena olana nareo ve kimoa teto foana nipetraka inona indray ny anton'izany fanontaniana izany mamanareo ke sao dia mba mahafantatra niniko ny indri inona ny tantara no tena tiandreo fantatra bebe ke ohatra ny mangatakandro foana ny amin'ny tantara azy amiko a tsy haiko hoe inona ny tena antony fa dia hatramin'izao tsy mety tantara mihitsy izy sao dia mba efa ny tantara ihany izy fa tsy tsarondry zavatra roa fotsiny mba nolazainy tamiko dia hoe mitovy be hoe miendriko izany miendriko izany tena mitovy io e dia miaina no anarany miaina dia naminy ho any tena tiandreo fantatra fa antaniako amamanay ny amin'ny rehetra ka ny amin'ny rehetra mihitsy midadasika benka izany ny amin'ny rehetra izany mety amin'izany dia makany aminay mihitsy indry dia manontany izay tiandreo fantatra rehetra izany vekitsy anahirana ahoana koa e ohatra ny olona miresaka rehetra mety ho lasa ny sainy hoe manino bebe ny tsy mety tantaran'izany amiko fa mety misy antony hafa koa ngeky ny tsy lazany an'izany amindry e mety hiteraka fankalana alahelo famoizam-poko azy angamba raha alala ny tantara indry maninona aloha raha atao ampy ny fahafantarana any anarany mety maro ny kavolazandry izany miditra sahady koky izany izany tena za mety aladala kiry bako ndao hianatra
vetivety aloha. Inona indray ny lahy? Mpianatra vaovaoka io sipakaikindrio. Mpianatra vaovao ahoana koa ilay sy ry aza? Efa oviny io ny tao. Koa zao vao mahita azy eo akaikindrioko. So ihany elahy fa tsy mpampianatra. Fa raha mpampianatra elahy efa very daholo ny ankamaroan'ny mpianatra. Eny tsy meko tsiny aloha elahy raha tsy mahalala azy satria izy anisan'ireny tsy mahatara an'lahy reny ny fomba fitafiny sy ny fiaingony. Manomboka andraindry ery vololona. Maninona raha tsy mitsaratsara tahaka an'izany e? Fa iza ho ahy io? Ka tsy marina indray ary ve izany? Zao paoziny lahy zao ny mahavariana ny lahy dia ry Natalia mitovy aminy. Fa raha ibako mety ho faralisitra amin'ny lahy. Ay, bako no anarany. Ie. Zao akia. Mba apresao hoaky io fa mahaliana ny endriny ivelany alohatreto. Mampitandrina ny lahy ry aza. Tsy azo atao. Tsy tiako ampiana zavatra hafa ny olana io tovovavy io. Fa ka tena be olana be ny bakondry e. Ary maninona ny avy hatrany dia sarom-piaro e. Za nge ka vanda ho lamina ihany. Lamina ahoana koa e. Ko raha tsy haiko ny toetra anareo ko. Fa inona aloha ny olana lena mandry e. Maninona kira mba ampiresahatra io aho ahy io. Ohatran'ny sika mahafatifaty sy mateza-dihana izany izy ary. Ary ny anarany ve mba mahampody mandry an'lahy ihany aloha e. Fa maninona nefa ny anarany e. Zany bako zany aza ny tena tovavy mahery fo. Toy ny hoe bako potsongodia. Dia misy an'ilay hery izay hoe ry bako, 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 bako. Mahafatifaty ho azy any. Elahy tokoa mantsy. Fa misy iny e. Tsy tianao izany anaran'izany fa ovainy. Tena halany azy. Fa inona ihany ary izany olana rehetra izany. Dia inona koa ny olana ankoatr'izay ka? Raha anaran'izany aloha azoko resena lahatra izy tsy alovan'izany raha toa ka raikitra ihany ny aminay. Ny tena olana goavana io elahy. Te halala mamany hono izy. Dre? Te halala mamany ahoana? Fa nga tsy miara mipetraka amin'ny mamany izy io ka? Bebe ihany no mitaiza azy ao. Dia te hafantatra amin'ny mahakasika mamany izy. Izay mampiasa saina azy mafy tahaka an'io. Dia hoe resaka mamanay hono izy. Za moa izany tena aseny manontany mamanay e. Fandraika io izany ka. Meny olona ny dada manahirana azy. Ny azy mako. Ny dada mantsy ny tena mpitsogadity e. Ary indray aza tsy fantatry mihitsy hoe iza marina ny tena ray miteraka fa mifandrombaka ho rahy avokoa rehefa manjamanja kely rehefa avy miteraka tsy nanambady. Fa izany mamy izany kosa tokony tokana mantany e. Ka ny azy tsy izany e. Tsy mitovy amin'ny rehetra. Te hita amin'ny mamany izy dia te hafantatra amin'ny tantarany. Fa iza hono aky ny anarany a? Ny aina. Ny aina iza? Be dia be nge ny vehivavy mety manana an'izany anarany izany e. Tsy haiko ka. Anontany io izy raha mahaliana ny lahy. Okizay fa tonga madama. Vololona, ampitao aminy ny hafatra. Ary nanao inona tany amin'ny rary ny ritiry vako? Rary iza koa? Fa rary mama ny vololona. Iza indray ny rary ho resako andry eo? Nanao inona tany zao ndry? Ve mba nanontany izay mety mahasoro bebe a. Dia mahasoro takiny ahoana anao zondry tany zao ka? Lanontany fotsiny ny fotoana tokony nanaovako devoir. Tsy mahalala izay tantarany eny hono izy fa raha te hafantatra hono aho dia bebe ihany no afaka hitantaran'izany amiko. Ano aloha ny sakafo e. Ianao ty anaka dia efa manala baraka tena mihitsy. Zany ve no andeha hanandriana ny tranon'olona?
dia ho tran'izy koa no diavin'ny tongotry indray rapitso. Mety tsy ho reraka aloha itety any tranom-bahoaka rehetra rehefa tsy ilaza amiko mihitsy bebe. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny tena olana ka tsy ilazanao amiko ny marina. Za koa azangehana ka tsy hitako hoe aiza no anomboana azy dia aiza no mety efarany. Mba sahirana koa ary ihany aloha sakafo aho fa aza mandongolonga eo hoe angatsiaka eo ihany io dia aza mitety tranom-bahoaka any fa ho reraka any ry ho tantaraiko foana izany fa manana faritana. Izany foana nefa avy eo ay tsara ny mamadika resaka rehefa liana ilay olona. Eny e, atao ahoana moa. Ohatray fa hatramin'ny oviana koa mba mamangy ny tranonay ty ela fa misy inona? Afaka mandroso ve aloha e? Raha resaka bako dia aza mitondra fa tsy tiako ny namako rabirabila. Tonga dia miverena raha vao izay. Ny Enrico, ny olona aza mbola tsy miresaka akory dia fa zany no asesika voalohany. Mipetrapetra ary aloha e. Miala tsiny fa mikorotana dia mikorotana ny trano. Ka inona mamaika ny lafa tsy mahandry ny any am-pianarana? Zao e. Ny aina moa ry vololona no anaran'le mama mibako namandry. Fa nga dia tena nanao fanadihadiana manokana mihitsy elatika. Tena fantatro ny tantaran'ny isipiny e. Zaza tsy nirendreniny izy inony. Aza miteniteny foana kory aza. Aiza koa nisy zaza tsy nireny izany. Matoa izy tonga tety ambony tany dia efa noariana izany. Dia hono sa tena lany mahakasika azy? Sokafy tsara raha ny sofindry e. Dia zao, zaza tsy nirina ho ny bako, tsy nijerenireny mihitsy. Ary izany no antony hoe bebe any no mitaiza azy. Ary lasa nanaraka vazahany ivelan'ny Madagasikara hono ny aina reniny. Ary tsy izy ny nanome ny anaran'ny bako fa ny bebe any ihany koa. Fa taiza daholo ny nahalalan'ilany izany e? Ahoan'ry inona izay nahalalako an'izany e. Mahaliana ilay tovovavy. Dia mba nanao asa fikaroana toy ireny manomana fanadihadiany ireny a. Ary iza hono ny dadany ka? Ny amin'izay indray tsy dia mahaliana loatra ka. Fa mampalahelo ihany raha izany tantaran'izany no fitorana tsara hatrany am-boalohany a. Dia ho tantaraina aminy daholo ve izany rehetra izany? Tsy mananjo ny ilazan'izany aminy a. Zanga fantany. Sady sao dia misy tsy mifanojo akory ny tena marina sy nonono ka ampiady olona eto. Tandremo dia tandremo lamy tantaran'izany aminy a. Ampitombo ny olana ny fahalalany fa zaza tsy nireny izy. Ratsy adalako. Tsy fantatra akory ny mahakasika an'izany e. Aleo izy ihany ny ahafantatra ny zava-misy. Aroka mba tsy ho avy aty amiko sao dia lasa alany a. Nefa ny faniriako dia no tiaviny. Mandehana moto fa tsy misy anaovako raraka. Fa hono a, efa mba niresahandry ihany ve aloha nefa izy e. Miresa aminy. Ahafahako manampy any tovovavy mitady ny momba ny reniny iny. Zahay koa n'andro iray aza mbola tsy mifampivolana tato am-pianarana. Marina tokoa voalaza ny vololona fa variana amin'ny hafa. Tato am-pianarana iny nisy voromanga tsara tary. Hitadiavako hevitra raha ka
tsy maintsy mifampiarahaba zahay. Enina dia araba fotsiny ihany aza andrendresako ny feoany. Rampitso dia rampitso ihany dia tsy maintsy vitako zany. Tovolahy sao dia mba afaka manampy akely nge ianao zafady. Inona no azoko anampiana anao madama? Fa nga dia efa madama mihitsy ny fijerinao ahy zany. Tena efa antitra nga ny fijerinao ahy. Aiza kosany dia hoe antitra e. Mba maro-panajana re zany madama. Fa inona aloha le anampiako anao zany e? Mba afaka mibata an'irety entako rehetra etsy pitetsy fotsiny ve ianao eo amin'ny otrano mafimafy an'loatsika io? Tsy maninona ka. Avy lavitra nga madama zany no tao mavisatr'entana. Antsoy fotsiny hoe niavy re ahy e. Manahirana be za madama anao tsy misy faran'izany. Avy lavitra dia mba mody kely aloha. Faly mahafantatra anao zany niavo a. Iaja kosa ny fiantso zay dia tonga sahady ianaoko. Dia tonga soa aty aminay ary ianao e. Na aty amintsika rehefa mponina teto ianao. Misaotra an'se ohatrina nomena an'se. Oako zao madama. Niavo mantsy e. Aiza ny dio vola foana ny resaka e. Sady akaiky dia akaiky kely ihany koa no nitondranao azy. Misaotra ny aja ary e. Ato izay no mipetraka raha mba hamangivanga indray androany. Misaotra indrindra fa dia efa hita raha moa zany e. Mamerina ny fahatongavana soa. Mba mahasadaikatra koa zany ro madama. Angahony dia efa antitra hono izy no antsoina hoe madama. Izy aloha tsy ratsy fa iny fe tsy efa mitovy taona amin'ny endrika. Za koa tao mieritreritratsy sahady. Andrasa aloha tadidiana tsara ny toerana sao mba manambitana ny iverina ato ihany. Indray zany endrikindray zany fa nisy inona tampoka teo? Fa nahoana kiny dia monjimonjy lava. Fa moaky iza le tovolahy tonga tany amindreo omaly. Ohatray fa taiza nahitandry an'izany nefa ny tranontsika aza tsy mifanakaiky akory. Tafiditra loaka izy raha zanikasa ho any amindreny. Dia naleko ny hemotrako. Efa tsara resaka be nareo tany am-pianarana dia tonga hatrany an-trano ihany koa. Dia hoy aho hoe fa tsara namana ny namako dia aleko tsy elingely. Fa dia tena tsy fantatry indrina izy ve ankizy. Nefa nge dia iray klasika e. Tena miaiky anareo. Izy tsy malala ndry tsy malala azy. Nanina ry sika ny iray klasy? Fa nga ifandresaka koa izy tany amindry. Dia ina ndresanareo momba? Ndrika izy dia efa mianatra ny fosa kosa. Tsy mifosa zany aky manontany izy dia mamaly izay azoko valiana. Fa raha mahaliana indringy dia afaka ampiresahako amindry izay tsy miaraka. Fa nga za manindry niaraka aminy mba tiako fantatra fotsiny ihany. Fa tia tantiny indri sady manantona antsika mihitsy izany. Tanefa nefa tsy voavalindry akory. Efa tonga eo ankizy dia miresaka nareo manao nareo roa ndry moa zany le bako. Tena falafalatrika amindry aky raha kilasy anky akitsika dia tsy mba mifankalala akory. Ndry koa mantsy tsy mba miteny za mihitsy fa miondrika ao anaty ka eo foana. Mpampianatra aza ndraindray to mila manadima ndry koa ngamba. Izy kely iaza ndry koa moa tsy tahitrano fa raha nahaliana ndry izy dia efa fantatry ndry hatrano ditrany. Te hiresaka amindry mantsony izy io. Raha tsy diso dia nareo mihitsy mila mifanao fotoana fa samy te-hitafa. Ndry koa kiry vololona tsy manan-javatra horesahana izany. Samy nanto-peo an-jazavavy. Mababo atrany. Mba toa azy ihany koa ve ny ren'izay tadiavina.
Iady fa makaizany sainao zany mbola eto tokotany angesika ndao ahiditra vefatary atseninareo anga le filazana fidirana teo rehefa aveo indray toizana no resaka. Naninona raha mba nilaza miloha dia nitsenaina ianao anaka ary taizany natory ny tovao maraina be dia tonga. Salama aloha ve neny. Salama tsara anaka. Ianao no manahoana? Tonga solo ianao oviana ny tonga ianao io zao. Efa herinandro izay nahatongavako fa mbola nisy zavatra nalamiko kely dia zao vao afaka nandalo sady nanararoatra nijeran'ilay tranontsika ray taria dia tany any natory. Efa tany ianao? Ie. Hitako moa ny tsy mahatazana ny entanao dia any ianao zany no onona sa aiza? Anao inona iletika any koa ary neny trano fivantanana ngeny any fa tsy natao hitoerany. Mbola haka ny entako any any sady angamo mila entana be izany aty ve dia tsy misy azo kirakofana sisoloana fa reo aloha misy voandalana ary neny Sinona daholo reto anaka? To sakafo daholo tsy mba misy zavatra koatran'izao ve? Neny koa dia tsy mba mahay mankasitraka mihitsy ka. Misy kolon entiko aneny eo raison tena ilainy neny dia misy peignoir koa any fa mbola ny anaty entako ray. Misaotra anaka. Fa ina koa ty mampisento aneny toy io fa misy inona? Mandinika andreto zavatra entinao anaka. Tena tsy tsaroanao mihitsy tokoa ny aminy tsy mba misy tamingany zavatra natokanao azy mihitsy ve? Tena efa adinonao marina tokoa ny fisiny. Fa iza ny resahany eny amiko Fa ny zanakao? Alefasa efa vavy lehibe nge ihany ny zanakao Zanako ahoana ary neny fa zanga niteraka an'izany fa zanako ahoana moa zany? Fa ianao ve adala ary ny aina? Fiheverako anao io zao dia tonga mba hijery azy rehefa avy mivezivezina nandritra n'izay 17 taona izay tsy efa ampy ve izay ry ny aina? Ny atongavako eto ry neny aka-rivotra fa tsy tady olana dikany aza mamboly olana amiko mihitsy neny raha azo atao. Zany ihany ny antony natonga andeha. Ianao nge anaka mbola afaka mandeha tsy misy mitazona anao akory. Tandremo fotsiny miady amin'ny zanako bako no anaran'ny zanako efa ho avy izy izay mampitandrina zay tandremo so miady aminy. Zanakao ange zany neny fa tsy ahy rehefa manelingelina ve tsy ataoko malala ny anarako ataovy miditra ao an-tsainy tsara aloha fa tsy nisy izy raha tsy zany talohany. Sady ianao koa ny angavongavo nitazomako azy tato akipoko fa raha ny sitrapoko efa tsy nisy za mipakopakonao zany. Moramora ihany ny vavanao anaka. Mety hiova hevitra ihany ianao rehefa mihaona aminy dia tena ianao napetraka izy natahotra ny tsy ho zanako mihitsy koa angamba. Aza miresaka amiko makasika azy mihitsy neny ka tsy te herika ny lasa raha tsy ho ampy siny zany zavatra fa resahana amiko na avelo aloha andeha fa tsy tsahatra indray izay resaka ao izay haiko ihany mantsy ianao. Manahoana ianao tompoko? Fangany verina indray ianao? Ohatry nijanona isakafo indray ary neny inona laokany neny eo? Izy no izy bebe ny to mandindinika be izany. Amboary re anaka ny latabatra dia ataovy levitelo izany manambahiny sika androany. Any ambony any andra ry neny rehefa vita dia teneno ino ve le zanako totovavy mafatifaty be tokoa ty izy raha mandinika fitaratra ve tena za mihitsy tokoa ny endriny. Visage bebe le vehivavy teo miantso amin'ny bebe hoe niny. Fa maninona raha tsy miakatra any ambony antsony ianao efa vita nge ty sakafo ty
ianao dia tena tsy miova mihitsy a. Ny 17 taona lasa ihany ny fiainanao. Atsoina foana rehefa isakafo. Mipetraka ibako dia ataovy mivavaka. Ivavaka ary tsika isaoranay ny anaranao Jesosy amin'izao sakafo atondra-tolotra ho anay izao. Amin'ny anaranao irery no anaovanay ny vavaka. Misaotra Jesosy. Amen. Fa maninona ary ny endra mba variana ny fanontaniana ny zanakao a? Efa indroa izay nametraka an'ilay fanontaniana nefa tsy nasianao valiny mihitsy hatramin'izao. Ny sakafo aloha atao e. Aleo tsy eto am-pisakafoana no anaovana an'izany. Aleo mihinan-kanina amin'ny filaminana aloha. Nanahoana ny fianaranao tany anaka? Miverina indrangery bebe ilay resaka mahakasika hoe tantarao momba indray aman-drenao e. Izy any tianao ho tahafina ny indrainao sa ny reninao. Amin'izay atao amin'ny teny frantsay. Manahirana mihitsy rehefa iny resaka iny no averon'ny mpampianatra ka. Ohatran'ny mpampianatra tsy mahita tao zany. Ny olona efa tsy mahita soratana dia mbola zany foana. Any olona ka voatery mandainga foana. Ianao ngefa natoro-kevitra foana hoe ny fiainantsika atao tokantrano tantarana fa ianao no mafiloha e. Maninona raha lazaina ny marina hoe bebe anay no mitaiza ary tsy manana dada sy neny intsony fa efa maty izy ireo. Andray kosa ny bebe. Fa nga dia tena efa maty mihitsy ny dada sy mamako miteny an'izany ianao. Ataovy toy ny maty ika rehefa tsy nirarahatra izay a. Izay tsy tantaraka azy amindry. Velondry tsy rarahiny. Raha nalala ny fisindry izy a, efa nitady sy nanontany vaovao mikasika andry hatramin'izay. Hevitra mety koa izany ry bebe a. Amin'izay tsy hiverina eo anoloko intsony izany fanontaniana izany. Soratana fotsiny hoe tsy nahalala azy ireo ahatra ny fony kely fa araka ny lazain'ny bebe dia maty eo am-piterahana any reniko. Ny dadako kosa tsy fantatro hoe izy. Miaina, fa ino ny ataonao? Irinareo mianaka ho fahatsotro izao zany. Ny tenako izay mbola velona sy mirijarija be ohatr' izao dia izany fanirianareo. Fa naninona randry maty tany fa tsy izany ho zonona ho faty. Bebe, finony izany lazainy? Fizy no izy? Izany no niteraka andry. Izany nandatsaka andry tetỳ tany. Saingy raha ny fahavelomandry sy ny tantaram-piainandry tsy mahaliana akory izany. Indry ny tokony ho faty eo am-piterahana fa tsy izany lazaina fa maty eo am-piterahana andry. Miaina, ampanginy ny vavanao, tsy efa nampitandrina anao ah. Ianao ihany ny anton'izao ka. Averenao trany am-boalohany resaka amin'ny fanaovanareo rehetra teo. Dia iza mifototry ny olana? Moa mbola sahatrany ve? Bebe, izy ve izany ny reniko niteraka? Ny anaka, izy ny reninao. Dia izany rehetra izany no lazainy momba any efa voazao izay miona. Andray, tsy tantoko izany. Tsy tantoko. Hoe bako, maninona ny zanako? Efa tsy marary tsony loha. Ty aloha sitrony fa mahatsara anao ty. Inona moa no antony anontanianao fahasalamako? Mandeha ihany ianao miala ny efitraniko fa tsy te resaka aminao akory ana dia kely aza. Aiza koa nalalako serano entinao. Tsy efa nasianao pozina ve iny izao? Asa miteny an'izany kosa kia. Za ve dia hamono hafaty andry e, zanako angendry e. Zanako ahoana e? Tsy voatao ianao no miteny. Nga tsy tsaranao tsony ny vavapena voakanao teo. Sa mety tsara felatsy amiko eo ianao e. Mandeha any ianao mandeha fa tsy te resaka aminao ah. Mifona kifa sendra vava tanaty atezerana fotsiny ny ate eo iny a. Nareo mianaka ihany angena tonga ny atezerako teo e. Kona dia tezitra tahaka n'iny aza ve madame Nyaina moa le anaranao teo. Dia izany no vavavoaka amin'ny zanaka nateraka. Zazana ko tsy hitanao nandritra ny taona maro. Mifona kia. Mba raiso ireny fifonako aminao e. Neniko izay nilazaiko rehetra teo. Mety eza mba hifamela sy hifampiresaka aloha tsika dia azavaiko amindre ny marina rehetra momba sy ny antony fisindry. Tsy mahaliana tsony ny tantarako e.
efa tapitra tamin'ny teninao teo ampisakafoana amin'ny fiafaran'ny tantarako. Mila maty mila maty, izany lazainao teo, saingy tsy tompon'ny aina ary tsy afaka ny hamon'ny tenako. Avelao izy nanamboatra anao ka an'izany raha ilaina ny felako eto tany. Mangina zanako a, mbola betsaka ingeny tsy fantatrao e. Ary na ny bebe anao aza tsy te hitantaran'izany satria mba mangidy ihany koa ny ainako rehetra, tsy ny hainao ihany. Mangidy ny fiainanao, teza koa mbola terenao hitondra amin'ny fankidiana rehetra. Okizay, vehivavy lehibe afaka misaina tsara zao. Azoko antoka fa akalesona tsara amin'izay rehetra nolazainao teo amin'ny fotoana rehetra izay mbola tokony hiainako. Lela-paladia kia, ndao hiverina hiresaka dia hifamela. Ianao hiainao tsara, za kosa hiezaka nizara izay kely tsy vitako taminao. Bako a, zanako ange ianao e. Mandeha ianao mandeha fa tsy misy atoriako ka. Andeha ary aloha e, fa mba miangavy anao a. Rehefa mba tontono ny fonao a, dia meteza hiaino hatrany. Apetraka eto ihany ty rano ty, satria efa mahasoanao io. Ngatsy andeha hody? Mbola miandry amin'ny vololona fa lasany amin'ny birao any izy. Afaka miresaka amindry vetivety zany a? Tsy ela fa vetivety ihany raha tsy manahirana andry. Za nga maninona amin'izany. Ianao nonoina fa zana tsy hinana aza tsy asiako olana akory. Fa manino indray no miteny an'izany? Eto aloha ny resaka tianao atao amiko fa aza saitsaina akory izay nolazaiko teo ka. Mbola manana reserva ihany aho tamin'izay nohaniko tamin'ny maraina. Tsy hoe miditra lalina amin'ny fiainandry fa mba nahalala kely fotsiny raha alianandry. Ndry mantsony mikaroka ny mahakasika ny mamandry. Fa mahafantatra momba an'izany anga ianao? Kely ihany ny any mba fantatro ka. Olazaiko ilay izy raha mety amindry. Ilaindry mantsy zany amin'ny exposé izay ataontsika. Amin'izay mety mba hiavaka amin'ny rehetra ny indry. Ny mpampianatra mantsy haindry ihany fa ny zavatra miavaka ny tena ilainy. Mety aliana azy ve zany? Raha mifanohatra amin'izay zava-misy fe tsy hanalan'ny ankizy amin'izany a. Ny ataon'ny ankizy raha amin'izao efa manahirana ako. Afaka miaro andry amin'ny sotasotan'ny ankizy raha ohatra hoe ilaindry zany. Fa bebe andry zany mbola tsy nitantara tamin'ireny mahakasika ny mamanareo mihitsy hatramin'izay. Le izy ange mahaliana tsy mahaliana zany e. Ohatrany tsy tia ny mamako zany ny fahavelomako sy ny fisiako. Izay zao no tena tiako fantatra hoe inona marina no antony. Ka eo mihitsy ny tiako tantaraina amindry e. Raha ilaindry fa raha tsy ilaindry kosa dia afaka misaraka eto tsika. Afaka ny anampy andry amin'izay mety ho tebotebo-tsaindry koa anefa. Ao aorianan'ity tantara ity mantsy dia ho fiainana hafa indray no hiainandry. Ka anjara indry no misafidy hoe hiaino sa hionona fotsiny amin'ny hoe ny fahafatesako no ilainy. Dia ahoana re zany e? Tsy tiako elingelen'olo ka fa ny firesahako aminao. Nefa volona izay efa ho avy. Zao nandeha atao e. Tsy andry amin'ny vololo tsika fa andeha dia mba mitady toerana fahafahana miresaka. Izay mety amindry ihany ka. Dia ahoana ny sakafo atoandro? Na andao hisakafo amin'ny buvette dia samy tsy mody e. Avy hatrany dia manohy fianarana avy eo. Fa rina ilay vololony iny. Efa 10 minitra ihany ny andrasana teto nefa tsy mbola mipoitra foana. Andao ary izay no atao raha tsy manahirana andry e. Dia tsy manina nefa ny bebe andry raha tsy nilaza tamin'ny aloha andry Efa fanaontsika foana iny tahako izao rehefa atoandro e.
ny ariva ihany ny tsy tindra voataraiky. Andahoaranainga fa ho lava nge ny tantara mila ndry manana faharetana fotsiny aho. Fanakaiza ho madaminy aina ary bebe ny tsy tazako melingelina ato trano mihitsy. Reninao iny asa de pikentiana tahaka izany niova mihitsy ianao anaka. Amin'ny fisininy tato tranontsika nampiova ny fiainako ry bebe tsy azoko hoe inona no antony niverenany. Manina raha nijanona tany amin'izay nisy azy tany izy. Zao ny fahasambaran'ny olona manomboka simba noho ny fanatrehany. De inona ny tianao atao? Angay ianao tsy naniry niara iaina amin'iray no lasa miteny tahaka izany Efa sakafo ve aloha ry bebe mbola tsy vita ihany Tena efa nona azaniko. Efa vita ka ndrimy resaka ngeny tsy nilazako hoe andao hisakafo aloha andao fa azo tohizana mpisakafoana ny resantsika. De fifandraisan'ny bebe sy neniko ve tena nilamina tsara ihany tamin'izany 17 taona lasa izany? Lamina tsara mihitsy anaka. Dadabe anao matsy vao feno 12 taona izy de nandao anay mianaka maty tany ampandehanana tany ampanaovana ny asany. Mpivary mandeha mantsy namelomany anay mianaka mbola kely mihitsy koa zany izy maty ny dadany. De zany tsy sy ny dadabe zany ve no napaditra azy ka natonga azy nanana tao akibony? Fa iza no nolaza taminao fa natitra ny reninao? Ka rakajiko tsara ny taonanay de tena mbola taona tsy tokony hiterahany no nananany ako. Ary izay mahatonga azy naniry ny fahafatesaka fa nanimba ny fiainany. Tsy naniry amoaka n'izany teny izany tao am-pony izy fa noho ny resantsika mianaka teo ambony latabatra no nahatonga azy volana ny reny tao anatin'ny miadezerana tsy ampiheverana. Vehivavy volony fo izay mantsy ny reninao iny saingy afaka amin'saina tsara izay tokony atao vao manapa-kevitra. Toetrany aloha tena mbola tsy fantatro fa ny fahalalako dia misy fankahalana noho ny fisiko ao anatiny ao fa tsy haino ny mamoaka azy. Raha ny fahiny dia mety ho nisy izany fa ny ankehitriny kosa efa matotra sy olon-dehibe tsara ny reninao. Faly izy mahita anao tovavy tsara tarehy azo enterana tahaka izao na dia nisy aza ny ankiviana fa iny. Dia azony bebe tantarainako amin'izay ary ve 17 taona lasa fony avontsaka tao akibony iny Tovavy mahay tahaka anao ihany ny reninao. Tsy mba nisy fotoana laharana faharoa izany izy tany ampianarana fa mitana ny voalohany hatrany. Noho izany fahaizana izany dia tena nampianta azy fatratra ny raibenao. Tsy nampiova ny fahaizany fahazahoany zavatra maro fa nampiezaka azy hatrany aza. Tao amin'ny sekoly nianarako ihany izany nianatra izy? Eny anaka. Ary noho izy mahay sy tsara tarehy tahaka anao izao ianareo mianaka aloha dia tena mitovy tsy misy anavahana azy. Tahaka izao mihitsy ny reninao amin'izao taonanao izao. Noho izy tsara tarehy izay dia maro ny tsiriritra azy ary izay fitsiritana izay no nahatonga azy tsy nahatana amin'ny familiana teo an-tanany. Orinaina, marary anga ianao? Efa ny 7 ora maraina ange izao anga tsy mianatra nareo? Fa inona ary ty mbola mibonoka lamba be ty? Fa manino ianao ty Riniaina? Kamo tsy andeha hianatra aloha fa leo azany ka tena leo. Ohatray. Fa leo ninona ny zanako leo mahazo laharana voalohany ve sa ahoana? Mitsanganaka dia mandehana mianatra fa tara. Zaho tsy andeha hianatra leo io fahazoko voalohany io ihany na tonga ohatr' izao. Ka marina eny
mirena aloha dia tantara ho amiko ny mahazo andry leo inona dia maninona sa malailo an-dada ve? Dada ve morina iny tsy alelofana fa za fotsiny ny kamo a tsy te handeha ho any am-pianarana intsony a neny eo dia sitramiko ve neny raha hiala tsy hianatra intsony a hiala tsy hianatra dia hanao inona anampy neny amboly sy karakara tokoa hatrany sa hanambady ny hanambady angamba alory neny mety tsy sakavady atsony a fanao tsinitsinina ary neny a tena tsy mendrika no be azonao intsony fa nanao iny ianao anaka nisy inona nataonao neny a mifona fa manao izay mampalahelo anao ankehitriny tena manao izay mahafabaraka anao nahoana ny tsy nety nanaraka an'izay torohevitra fa ninodina ny anatra mangina aloha dia azavao amiko tsara ny mahazo andry inona ny natao nanao iny ndry nangalatra tany am-pianarana angandry tsy ampy angaza omeko andry atao trano inona nataondry tany mereny ry dia lazao amiko izay nataondry tany mereny ry tao tsy nangalatra zany ary neny a tsy nakan'izay tsy ahazany a fa inona ny nataondry inona ary tia mivandravandra ty fotsiny fona neny fa tsy nihaino ny anatra ao a neny eo bevoka maninona tsara bevokan'izy ianao iza niaraka taminao fa ianao ve dia efa adala sy tsy mandinika mihitsy ry ny aina fa inona rety nataonao nahoana ny dia nataonao toy izao tsy tsaroanao nga ny anatra ny rainao fo nisy teo aminao mandrakariva mifona moary neny a mifona firy volana izay ny tsy nandeha ny fotoana ndry oviana ny andeha farany efa ndray 3 volana so nikipoko efa ela amin'ny fotoanako ny tsy nandeha ary efa tsy ho azo afeny intsony afaka kelikely izay mahatonga kamo andeha ho any am-pianarana mereny ry teo merena teo alamino ifandrinio dia mandehana aloha makany am-pianarana raha mbola manaiky ny zanako ndry a dia tsy maintsy manaraka izay lazaiko kakamo any neny a ohatrany aty amiko daholo mason'ny ankizy ohatrany efa mifosa mihitsy aza tsy misy mifosandry izany na mijerijerendry any fa ny saindrina efa manenjika andry hatrany dia tandreny so mihevitry ny anao tao foana fa hanaraka hatramin'ny aina nareo tanoro-tony mantsy raha hanandrak'andrana izay ihany neny a kamo aho a androany any moa marary ange asany neny marary a so dia efa nanandrana nanala zaza-tany koa azy ndry ty nena lazao amin'ny marina rehetra inona koa ny mbola nataondry esory aloha ty lambandry ty andriamanitro fa ino ny ty ataony ty zanako zao dia zao sika dia tsy maintsy makany amin'ny hopitaly merena malaky ndry fona neny a tena fona anaovy malaky ty kandro ty dia andao anangaingana tsy mila mangatakandro tsontsika zao dia zao anga ndry fa mandeha fotoana minitra ray monja dia efa hamoizana ny endehibe rehetra zay anaka tsy misy marary mivatanao rehetra akory ohatrany efa tsy dia maninona akory ka sorana an'Andriamanitra izany sorana azy koa fa voatazona tsara ny zazakely tsy misy atahorana ny dokotera fa mila makaina tsara mihitsy aloha ny ianao mbola tafelo ve izany le zaza ry neny niveny anaka ary matoria aloha fa mbola reraka dia reraka ianao say sakafo aloha malaina ry neny a ny olako aza zany kay mbola tsy voavaha akory mahasosotra mihitsy fa manina ry any safidiny toy izao fa inona ihany anaka ny tianao atao tsy mila zaza ry neny a tsy mbola ao anaty fandaharam-potoanako mihitsy zany izao
tsy azoko mihitsy roneny a fa nahoana raha mba nilazaina ilay dokotera dia avy hatrany mba niala tao anatin'ny fitsaboana ilay zaza ka miamono zaza mihitsy zany ny tena tanjonao nanao azy ianao tsy nisaina akory izay mety ho fiafarany ko rehefa hoary olona izy voanenina ianao neny a dia hoaiza zany a asany tany izy triako ahoana ihany koa ny fianarako fa angambola dia hianatra indray ianao matory aloha izay iverenany ianao aloha atao manaraka eo ihany ny sisa rehetra merena aloha any reto sakafo maivany reto mba nohanana andry ary aza misaina zavatra maro mihitsy aloha io loha kelinao tsy mitondra maka izy eo neny eo fa manina raha tenenina ilay dokotera dia mba asaina taona izay efa natomboko adala be indri natomboko ao zany fa tsy azo nofaranana kosa tsy dokotera mpamon'olona akory izy fa natao any miaina arak'izay azony atao dia aza mamerina an'izany tsony aloha zay mandre amin'izay ary aloha miverina eo rehefa avy eo ianao zany tsy ilaza mihitsy hoe iza ny ray n'io zaza io ka na ho fantatra ry izy roneny tsy ho azo ataontsika ininona sa hitory azy neny satria hoe zaza mbola tsy ampitoana dia izaka ny vokatry nataonareo rery zany riko napetra n'izay azo napetrany dia indriny izaka izany mandritra ny 9 volana zany ve amindry tsy fitiavatena ka neny ihany angeny tsy nanaiky ny analana ny zaza naninona zao raha no ararotina tamintsika mbola teny amin'ny hopitaly reny tsy te andrianao amerina n'izany teny izany tsony ary ny aina naninona koa ianao raha fonivonintsaika tao akiboko dia mba nataoko toy izany ka le fiainana angery neny tsy mitovy neny nanambady nanana ny dady afaka niarany salata aminao za kosa za rery very neny satria moa sitrapony neny tsy maintsy arahana zany dia tsy mahavita ny ity sy hitaizany ity zazy ity zany tsy mbola hany mihitsy za angetsy ny teny izay tokony ataonao rehefa teraka izy fa indri zany tsy mihevitra izay hiverina ny ampianarana tsony tsy ho any zavatra fatolotra fa raha za tsy hiverina ho any tsony tsy ho tantoko mihitsy ny maso sy ny vava mpiara-mianatra zao ary nondeha atao alefa hipetraka any amin'ny entoany ambanivohitra aloha ndry any ndry ny manao ny fianarana amikory sa tsy mazoto ny aka an'io bako itsony ndry dia lasa hipetraka any ambanivohitra ve zany roneny ka safidy roa ihany no azonao atao anaka na ijanony ety dia hipetraka atao trano foana fa izy mpampianatra kosa hanampy anao amin'ny fianarana tsy asoanao nefa zany satria rehefa akaiky ny andro ateranao dia mila mihetsiketsika kely ianao na mipetraka any ambanivohitra ve zany aleo tsy asaina misafidy ianao fa havanondoza fanondrony ka nahirana samy afoky eo nareo mianaka mangorina entany sika izao dia aterina any ambanivohitra ianao isan-kerinandro anao mitsidika anao satria zandronao koa moa mbola mila karakaraina daholo atao any sitraponao roneny afaky ny anao inona moa aza ilika ty amiko ny sitrapo vitanao ianao ihany na tonga anao iaina amin'ny fiainana izay tsy tianao any ianao afaka misaina tsara amin'izay ho toy ny fiainanao avy eo fa manina kosa roneny raha mba any amin'ny toravany atsirabe ano alefa mba fentoerana mahafinaritra sady midadasika any amin'ireny tofanja mba mivohatra be ka tsy tiako lavitra be any ahoana ny fomba tongavako any matetika fa ngany eny mila tonga any matetika izany fampiantso fotsiny tsika dia milamina ny toravo ve dia ho sarotiny amin'izany andraso ary aloha iantso azy dia efa homany deny izao ny entanao rehetra
ahoana ianao? aja tokoa moa efa hoe aza tao an'izany madama izany aho afa ny aina fotsiny hoe ary andeha ho aiza ianao izany ay moa ny aina le tena anaranao avy nianatra re dia andeha hody fa miditra amin'ny firy andro any ariva miditra amin'ny 3 izay ary madama andeha ho aiza hay ny aina mantsy andeha ho aiza ianao izany amokelan'ilay tranoko ato fa bobongolo loatra ny entana dia mila rivotra manina raha mandrozy kely dia mba miresadresaka aleo ry amin'ny manaraka madama zany mbola isakafo dia mbola nampiny eo an-trano ny kaio koa mbola andrady eo mandrosoa fa tsy hitazonanao ela nge ay mba mahita ny tranoko ve dia to ivelany fotsiny ny janona sakafo izany koa afaka mihinanao tsika misy ilaina rehetra ao anaty frigo fa inona nefa no resahan'ny aina amiko tena makabela izy zany mandrosoa aloha mandrosoa iany arika wow zany atsara ny ato andray tena paradisa tia ny lava zao ny ado mandrosoa letsy mipetrapetra way fa ino ty ataonao madama kely fa ngatsika nyresaka an'izao kosa letsy fa elako inona ary ty sarokenatra ty ao fa tsy misy afa-tsitsika nge eto tsy misy mibedy tsy misy pahita tsy mety zao madama tena tsy mety mety letsy zao fa hoay zary alahy ary aza tezitra tahaka an'io moa tsara nytindry atao ry bako zany o mahita hevitra vendry azo atolotra sarotra be nge izany tindry atao zany dia za tindry iray tsy kombakomba midriny amin'izany maninona raha resahana amin'ny bebe anareo fotsiny izay tindry atao tsy resaka aminy amin'izany iza rehefa tena mampalahelo iny dia mbola hovesarako ny olako ihany ve mampalahelo izy ko mitady anao hevitra hafa tahaka izany ry manina kira tsy manao an'izany ka tsy maintsy akia raha tondry tsy afaka nanampy ahy dia tady hevitra hafa indray aho zany ko ahoana re zany tsy tiako ady rery ndry fa ho ampiko saingy zao tsy ampidirindry lalina amin'ilay resaka rehetra raha misy fahasarotan-javatra tsy ampidika andriny amin'izany akia haiko ny atao rehetra sy ilaza hoe matokindry hafa ny zava-miseho ny dia maritatsika no avy rehetra ndao ary anaraka misaotra kifololona tsy ndrava ihany bakory neny za koa zanaka mba manontany tena etiko tsy fanao ny mihitsy ny toy izao fa raha fantarana izy 10 minitra oriana amin'ny firabana dia efa tonga aty an-trano arono ary neny ianao ve dia tsy mba niresadresaka ny momba tamin'iny zanako iny mihitsy fony tsy nahateto fa inona moa no nafaranao mba hatsaronao ihany ve ko nananafatra aza ve ary neny dia tsy mba nasianao vidiny mihitsy ve hoe aiko avy amin'ny aiko ange izy iny ny ianao nge anaka mifamadika amin'ny zavatra rehetra ianao navoy zanaka nefa ny fomba fiteny dia ny hoe ny zanaka mahafoy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny kosa tsy mahafoy zanaka aiza ho aiza amin'izany no ilazako sy mahakasika anao ianao sady tsy fantatra na matina velona tsy naharenesam-baovao mihitsy ka efa nankiniko taminao kosa ngery neny ny fanabeazana azy
dia inona indray ary no mbola nanako fanahiana ka nakininao tamiko ny fitaizana azy fa tsy midika akory izany hoe tsy afaka ny anontanyny momba azy mihitsy ianao dia anjaranao sisa ny mandresy lahatra azy ny amin'ny iverenany fono aminao. tantara zavatra taminy angana eny tao aorian'ny resaka toepisakafoanana eny. Inona moa ny resako resahako aminy eo? Ianao fa eo tokony ilazy izany aminy. Dia ina ary ny antony mbola tsy hatongava nefa efa manombana no amin'ny fito ny andro. Dia ianao rery izao mahalala ny antony tsy hoviany satria ianao no mitaiza azy teto. Fa nakaiza kosa ary izay zanako izay. Andao aloha hiaraka ho any amin'ny namany dia anontaniana any izy. Fa angany eny tsy manana ny laharany namany dia antsoina sy anontaniana amin'ny finday fotsiny izy e. Laha ny andro ny fahampiantso eto dia anaka fa andao tonga dia andeha. Akaiky kely atsy nge ny trandro zareo e, tsy mifanalavitra eto koa. Omeo any karine misy ny laharana tokony antsoina azy ka. Tsika mianaka ve vehivavy kely reto dia ndeha hivoaka amin'ity andro amin'ny firy. Na andraseo ary aho dia izany andeha ho any. Fa tovy andro maso fotsiny ny finday aneny. Andao hiaraka ka, tsy mandry amin'izany ny saiko. Ve ny zavatra hitako na aditra ve ny fony tanora dia mbola toizany ihany izany ankehitriny. Raha atao hoe 17 taona izy nanana 18 taona izy no niteraka 5 taona izany izy amin'izao fotoana izao. Izy aloha tena mbola tanora dia tanora tokoa e. Nefa na dia izany kosa aza ve hihaza iray kilasy amiko. Tsy mba nanatsafidy hafa ve fa tsy maintsy izy. Sa mba sendra tafiaraka fotsiny izy ireo. Tena nanao inona tao anatin'io trano be io koa nefa. Za koa moa tsy tafiditra tany anatiny fa teny ivelany fotsiny ko. Nakasaina sy naminaviana izay mety ho niseho sy nitranga tao. Ndry koa ky dia manaitra tahaka n'inona ry vololona. Ina ary ty atao ndry? Niniko natao mihitsy ary. Tsy haiko hoe makaiza indray izao ny saindry io. Fa ina ihany no tena mampiady saina indry tahaka an'io e. Ny zavatra hitako izay kia. Izay no tena antony tsy nodiko tany an-trano. Mahalasa ny saiko tanteraka. Raha tiandry ho tantaraina dia lazao amiko fa afaka mihaino tsara na dia tsy ahavan'ny olona indry zato isan-jato aza. Tsy haiko aky hoe inona ny fandraisany aja sy neninay fa tazako ry zareo maly mifampiresaka dia niditra tao amin'ny trano be iray izay a. Tadidiko tsara io trano io raha iverinana any nandalovana fotsiny aza. Iaja sy neninareo ve? Ino a? Niditra tamin'ny trano iray. So mba nanao akory kosa ary aza dia ninareo ny mpampianatra. Inona koa ky no ampianarin'ny neny io a? Sa manana fahalalana mahakasika amin'ny fampianarana koa izy? Iaza za ohatra ambany isan'ny mahay ihany ato amin'tsikako. Dia ny fiheverandry izany eritreritro izany fa tsy nahita porofo akory ahy e. Fa avelao any izany ka. Ndry tia moa izany sady tsy andeha hianatra ny sody any aminareo mihitsy. Tsy efa nilaza tamindry mahakasika an'izany kosa ve moa ahy e? Ndry ihany ny tompony teny farany fa izao efa misy ny rehetra ato an-trano. Ineny tsy dia mipetraka matetika ato fa mandeha foana. Misy izay ilaindry rehetra ato izany. Aza mamola tsy fantatra na ho diotsihany fotsiny izay mandona sy miantsoantso rehetra eo. Voaraiko aky izay a. Raha manontany aza dia lazao fotsiny izy hoe tsy mifanentsika.
Vololona, andraso aloha fa inona ary ty maika be ty e? Manao any lahy? Salama tsara? Manao andry? Efa indriva ny vaovao? Vaovao inona ka? Tsy no tao an-trano ny bako alina. Sao dia mahita andry izy? Angatsy niaraka nareo? Tsy, fa nakaiza hono izy? Ary iza ny nahalalany izany? Mamany. Tonga tany aminay mama nilaza sy nanontany. Ay, fa hatramin'ny oviana no nahita ny tranonareo ny nen'ny bako? Fa atao tsy taitra akory angendry izany e. Zavatra hafa indray no anontany indry ahy. Hitandringa misy amin'ny bako? Tsy mahita azy aho. Zaza tsy mahalala akory hoe tsinody izy. Fa hono ary aza. Fa mifaninona moa izany ianao sy ny mamany ny tany aminao izy nilaza sy nanontany voalohany. Nefa izany tena namana. Inona ny tiandry atongavana amin'izany fanontaniana izany e? Maika amin'ny zanany izy dia izany ny andefan'nysainy voalohany angamba. Angamba mbola tsy nitantaraiko andry fa fony izy tonga teto dia izany nasainy mibata netany satria izany sendra nandalo tamin'ny toerana nolalovany. Mbola tsy nilaza an'izany tamiko ianao. Fa matoa aloha tsy nody bako dia misy antony goavanao izay. Mba tovovavy endry ihany mantsy ny fahafantarako azy iny. Mangina aloha lahy fa reto tamin'ny manantona antsika reto ny mama sy ny bebehany. Manao any nareo menada? Manao any bebehany bako. Fa mbola tsy nody ihany anga bako. Vao teo mihitsy ihany nahare vaovao tamin'ny azy. Moa izany no tena namany. Ianao ilay vololona? Eny tompoko. Raha mba sendra tazanao an'izay zanako izay mba saivo moto fa mahantra ho lehibenao hoe tsy fotro ny zanako mba fananako. Eny mangina bebe fa ezaky ny hanampy anareo izay. Vao mandrena mahita vaovao dia tsy maintsy hanatina anareo avy hatrany. Raha sendra mahita azy indray aminareo menada dia mba atolory azy ty taratasy ty. Nataoko dikaro mitovy sao toerana tsy mitovy mahita anareo azy. Ka izay mahita azy voalohany izany mba manolotra azy ny taratasy iny re. Fa taratasy iny indray mianaka. Izay aloha fa hiezaka hikaroka azy ihany izay e. Vao mahita vaovao koa nefa izay dia hilaza aminareo avy hatrany. Tsy mba nangorakoraka vaiky fondriana hita amin'ny bebe bako nitomany teo. Tena mahantra ilay bebeany. Manoatra no izy miteraka azy. Izy mihitsy angeny ohatrany hoe reniny. Fa le niainanao inona mba vitany tamin'ny bako? Reny mahalatsa-dambanao nefa dia mitovy taona amin'ny reninao koa ngamba. Vololona. Andehanatra fa mahasosotra ny toetranao. Mpamosavy mandeha alina aza angery aza misy mahita maika fa nareo miaraka amin'ny andro atoandro be nanahary. Vololona. Inona ary ty tezitezitra be ty? Mamaiky anao aty an-tranoko e. Hatr'izay adino ny anarako sy ny momba rehefa nahita ny vehivavy iny ianao. Tsy miaraka zanaka izay izy ny vehivavy lehibe tsy nahay mipetraka tany. Dia za koa moa bandy raha teo dia aindry ihany e. Dia nataonao tamin'ny fanaovana azy koa. Mba olona mieritreritra ihany ve ianao? Raha mba fantatry bako moa izany zavatra ataonao izany dia ahoana indray ho izy? Hitombo indray ny olany. Fifandraisana efa mila amboarina be mbola ampianao olana hafa koa. Dia mety ho toy izany koa ve izany ny antony nandaozany any bako? Nanarak'olona araka ny resy fantatra. Si anga misy mahalala an'izany. Bebeany ihany izao no tena mahafantatra amin'ny marina rehetra. Fa dia tena sa ianao ka. Na mamany namako azy izy iny. Tsy atokisako izany ka. Izy manana endrika fa tena tsy voako loatra ilay toetrany. Aiza moa ny alalanao na nahatazana anareo koa bako dia izay ny antony tsy nodiny. Aiza koa ny ahitany anay e. Lalana tsy fandehana mihitsy angeno ny zoranay e. Hoy ela. Aiza ny alalan'ny izay nataony.
izy efa mikarokany marina momba ny reniny iny dia vao mivoaka ny tranony reniny dia arahany hoe makaiza marina. Mandro soa lahy. Ampy antsika ny sakafondry ao. Rehefa tsy ampy dia mba mihinana apango lahy. Mipetrapetra aloha fa hikarakara ny sakafo sika. Aiza ho aiza ato amin'ity trano ity no misy ampako. Tsy maintsy adiny fa vololona fotsiny moto vanina. Andraso aloha dinihana tsara ny eto ambony latabatra fa tsy maintsy ho nianatra teto izy raha nijanona tato. Fa manao inona ato an-dakozindry? Eto ve ny tandrifa azo efenana? Tokony tany anefitry neny. Ka tsy tao atsaiko tsony ekia. Nandre feo any asa dia nikoropaka. Tsy te resaka amin'ny anefa. Manoro hevitra andria anefa. Ndao eraka isakafo aminay dia miresaka mazava. Tsy ahitana ny marina sy ny vahaolana ange fiboany. Andao kia. Ary iza koa ary zany miresaka amin'ny vololona izany. Dia ho ny mamany ve? Afa-baraka eto lary aza fa aleo aloha miavina ato ambadika ity varavarany ity ka. Maninona koa ary vololona raha mba miteny fa tsy hanapoka ny olona eto. Izany ve no hitandrifa vahaolana mety sy tsara? Ho izay ihany ange no afaka hanampy andrifa tsy misy hafa e. Andao akia. Ndao ary e. Reto lovia sotro reto no etindrifa za kosa hitondra vary sy laoka. Zakandry miaraka izany. Andao fa tsy mavesatra reto ka. Dry. Fanakaiza tampoka teo koa iny. Fa inona ny hitany tato ny lasa tampoka izy. Apetrao ambony latabatra eo kireny lovia ireny a. Tsy azoko mihitsy koa iny. Be mistera. Sao dia tazany ihany koa kiza dia izay no nampandeha azy fa tsy te hifanena amiko izy noho nataony izy sy neny. Surprise. Manao an'ry bako. Efa napoziko fa tsy maintsy atindry. Izay ny sisihako niakaty amin'ny vololona. Dia inona ny antony efenanao tao ambadika varavarana tao? Neveriko fa mamandre angely ny resaka tamin'ry tao an-dakozia satria mandre feo an'olona. Tsy afaka ny ala ntsony anefa dia naleoko aloha nisitrika. Mipetra aloha dia misakafo e. Mandeha any ny ora. Mbola hiditra amin'ny roa rehefa avy eo. Fandrito tsy miteny mihitsy ry bako a. Tena tsy fananiko akiny niaraka tamin'ny enareo a. Tena mifona amin'ny ria. Zangana ny tany an'izany ry aza. Ianao no mahamahana ny amin'izany eo. Anareo any izany. Mifanapahakevitra efa milamina. Fa inandray mbola fanapahakevitra tedavindria tao. Bebe anareo ngeki ka tonga tany ampianarana mihitsy ankeo e. Raha andriny nahita azy. Tena mampalahelo. Nitomany mihitsy izy. Tsy mirarana izany ekia. Andeha. Ialeto dia tsy hiferina intsony. Ohatra ny nataony tamin'eny ihany no ataoko aminy. Neny nalefa fa za kosa aleo ny sitrapoko no andehanako. Tsy tiako avokoa manodidina e. Dia andeha ho aiza izany ndrika? Mialohan'ny anatanterahindry tanteraka za fikasandry izany anefa. Ndraso. Misy taratasy ity. Nomeny enareo tamin'izy tany ampianarana. Samina azy zazo vololona. Satria izay mahita andry mialoha no manome azy andry. Ko dia niarana hita izany izay dia manome ny taratasy ho andry. Ato ve izao tsy hoe mifona. Vakio aloha e. Dia aondry mahalala azy. Lasa indray hono izy e. Lasa hiverina ny velany. Inona izany fa dia manao fiangala-pe ireo izany nareo mianakako.
ny fandaotsy ny famela heloka. Mandatsa vendrisa ahoany? Izay fandraisandry azy akia. Mety hoe tsy misy fahadisondry mihitsy na tonga ndry teto an-tany. Nateraky ndry, tsaroa fa misy aina avy amin'ireny foana mikoriana ao amindry ao. Hafa ihany akiza ny zanona manao hadisoana tahaka n'inona aza. Mety tsy ho sitrapony mihitsy akoa nge ny nanana andry fa angamba noho ny tsy fahalalana sy entany-pitiavana mafy e. Manina kiramody a. Raha tsy hijery azy ndry mba jereo bebe andry e. Averiko amindry indray le teniko izay hoe ny tsy manana neny azy efa tsy fitiny. Ko raha mbola azondry ataony mitana azy dia tazomy eo an-tanandry izy fa azazaraina amin'ny hafa izany. Ka aleko tsy manana mihitsy toy izay manana ohatr'ireny e. Efa fandriana ingeny afatesako e. Hatry ny fonza tao akibony. Eno mbola hatramin'izao aza. Tsy mila azy a. Dia mbola mafisina ao anaty taratasy koa nga izany voalazandry izany sa ahoana? Dia tsy famela heloka mihitsy izany. Izy aza efa lasako ataonay ahoana indray ny famela heloka. Ka ndry tsy nanome izay mety ho anjara vita ny tsony dia naleo ny nandeha. Ndringa ny andrasany volana fa ny azy efa voalazany e. Ho kakeriny enina nge ndry raha misy fahavoazany ny tampoka e. Izy koa nge mety mbola tsy nandeha tanteraka fa mety mbola makasaina ny an-tranony ihany e. Miandry izy somba misy valin-dresaka avy amindry ihany ao aorianan'ity taratasy ity. Ko raha misy resaka tiandry atao aminy ihany dia efa hitandry ny trano. Ny aminay izahay verina akory fa tsisy toy an'iny akory e. Somba ny firesahandry aminy no mahatonga azy ho neny vaovao ho andry indray. Toboka be izany foko izany. Maninona azy a. Ohatra mitady verina izany tongotro izany. Andraso aloha hipetraka mihitsy ka. Aleo averina vakiana tsara le taratasy ny soratany hoateo. Ho an'ny pako zanako. Manahoana ianao? Manatena fa salama tsara ianao. Manaiky fa miasaina mafy ianao noho ny fisiko sy ny fahatongavako. Tsy manome tsiny anao anefa satria anatin'ny lalam-piainana daholo izany rehetra izany. Betsaka ny resaka tokony mbola ifanaovantsika mianaka. Asa manaiky ametraka barazy fa sokafo any fonao. Ena dia indray mandeha monja fotsiny ihany aza ahafahantsika mianaka amin'ny famela heloka. Ko raha sitrakao ihany ny eo amiko dia tongava amin'ity adresy omeko anao ity. Raha tsy mety aminao mihitsy moa dia mamela no nandaozako anao nandritra n'izay taona ela be izay. Efa ela tokoa satria 17 taona taty aoriana. Niandrinanao, nianarenao raha sitrakao. Bako, izany hafaliako mahita anao. Tsangana dia mandrosoa izany zanako izany. Mipetrapetra. Ina no atao anao? Misy ny rehetra ato. Aza mihafafa fa mipetraha e. Anao daholo izao hitanao rehetra izao. Na tsy anaiky azy indry dia efa misoratra amindry ny trano sy ny entana rehetra atao anatiny. Fa ina tena antony nandaozanao azy neny a. Za tsy nanana nenina tsona tany am-pianarana. Sy nanana nenina tana tao an-trano. Fa nanena ny tena andao hainao e. Bako, miantso aneny ihany ianao. Mamela ny heloko ve izany ianao? Sany hafaliako ry zanako. Afaka mamehana anao ve neny? Neny a,
mba nalahelo anao foana nge ahy namina fihinanao tao am-poko hoe mba oatra n'iza loatra izany neniko izany. Inty zanako manaiky fa naditra maditra fa iova ho neny vaovao kosa ho anao rery mamela tamin'ny tsy nitezako anao nandritra n'izay 17 taona lasa izay mifona aminao neny. Efa namelanao nge ahy matoto ngeto aminao tsy hitady fanazavana be tsony ampy amin'ny mahitanao ianao izay mbola nanana fikasana ny andeha indray dia mbola andao ahy ihany ve ianao ry neny tsy zanako tsy andeha tsony raha tazonao eo anilanao foana dia ho anao hatrany fa tsy ho an'ny hafa intsony. Atsahatra hatreo izay rehetra nisy efa vita afokiny ho ianao izay rehetra ny ambadiky ny fiainantsika mianaka. Neny zavatra iray ianao angatahako valiny aminao raha sitraka raha tsy hainao mamaly moa dia tsy anontany anao tsony raha ny mahakasika an'iray ianao ny tianao anontaniana ahy dia any ivelany izy ny mipetraka tsy afaka hiverina eto intsony fa efa nanorom-ponenana any mihitsy. Manana mivady aman-janana izy tsy mahalala an'izay fisianao akory anefa satria verina iny lazainao taminy ihany koa fa maty eo am-piterana. Bako aza miteny izany ianao neniko akizay navoaky ny vavako rehetra fona tsy amerina intsony ho teny mamy no atolotro anao manomboka eto. Andray androany mba hampahafantaro ahy ihany izay raiko izay eny fa na dia hita ny indrony fotsiny aza enakia ho tanterahako ny fanirindry arak'izay ho fandaminana rehetra fa tsy vetivety anefa izany ka ina no atao anjanako ina no fitako anao ndao alohany amin'ny bebetsika fa malahelo mafy izy izay mbola tsy nandalo tany amin'ny amatsy aza atao fanao tsony aky amin'ny manaraka fa mahafata ray aman-drena nge zao aleo fampiresaka tsara raha mbola azo atao etso tantanako ny tananjanako. Vita ny sakafo ry izy mianaka fa midina amin'izay nareo to sakafo be mihitsy izany natao bebe izany reo ve olany daholy lany foany reo anaka olona 5 inge sika nihinana an'ireo mazoto toerana azy sika rehetra atao mivavaka bako ivavaka ary tsika Andriamanitra misaotra anao izay eny amin'izao sakafo iarahanay mihinana izao dia misaotra ny amin'ny fikarakarana ataonao anay amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy amen. Ataovy ny sakafo rakizy misaotra bebe nanasanay amin'izao andro fifaliana lehibe izao tena mananjara tokoa izay anisany namambako. Nareo menada aloha dia tena tsy adoninoky mihitsy satria raha tsy nisy anareo menada dia tsy ho hita ny zanako ho mariky ny fisaorako anareo dia anolotra fanomezana ho anareo fa inona daholo reto bebe tsy voatery anao azongy ianareo namanay ange bako dia zahay koa nalahelo raha nisy nahazo azy zao izy sady nahazo neny manana namana sady ireo koa ngery bebe aza tsy namenada zany fa tsy ho penada no finanofiny zany reo fa na izany aza za koa dia tena misaotra nareo rehetra raha nkizina nampy hanovany fomba fijeriko sy ny fisainako tena nitondra anatra ho any nataonareo rehetra dia ny aminao sy filola ry aza tanterasoama tsara fa avitao tsara kosa aloha ny fianarana dia tandremo so miady lava rehefa tonga ny tsy fifanarana fa amin'ny ray sasaina mandraka riva ray sara aloha verantsika rehetra dia andeha ifampirarisoa ho an'ny bako sy ny neniny ho feny fifaliana izy mianaka ary rovindry nanovany le anarana ry bako fa novanarana hoana
Fa azovazy zany ry neny a, kilalao tany am-pianarana zany. Fa efa sasenao zao miara-dalana dia ho lasa bako ny aina ny anarako. Moty tsara zany. Biso be neny dia ho tahina hatrany. Folo taona lasa zay no nitolomako ny fahatongavanao ry zanako. Marina, ekeko fa tsy naniry ny fisianao a. Saingy nahatsapa fa aina avy amin'ny aiko ianao, sombiny avy amiko. Tsy hanenina an'izay lasa rehetra akory fa hanarina an'izay tsy vitako hatr'izay. Aza miteny tsony iny a. Tiako foana ianao. Zany rehetra izany avelao hivalinany. Andoko nge neny mety misy tsy manana reny mitady izay reniny. Dia nao efa eto anilako ve dia ho ariako indray. Avy io fieniko izany zanako izany. Zanaka tokako, tsy atakaloko anizaniza. Tiako loatra ianao bako a. Sako tia neny. Ara-dalantsika manomboka izao a. Zany indrindra zanako. Natolotry ny Orange. Sasineny. Tantara mitoy nosoratany Ravorombato Ololanto Aromamy. Novelominy Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Louise Ravelso, Sofaniry, Sara Randriambolany Arivo, Nanja. Nandray feo. Mamy Arvony. Nandrindra ra teknika. Aro. Nana Tontosa. Nanja Razafindrakoto.